momba ny hoe fanangolen'ny devoly amin'izao vaninandro faran'izao. Androany antsika ikasaka zavatra manokana mbola ao anatin'izay hoe ahoana zany kristiana amin'ny andro farany inona no atao. Te ilaza aminao hoe amin'izao vaninandro faran'izao dia misy fahasoavana manokana iainanao. Misy fahasoavana famantsina ny andro farany, izay famantsina mbola tsy nisy hatramin'izay hitranga amin'ny fiainanao zany. Famantsina ny andro farany. Efesiana 4:7-7 dia avy eo any amin'ny Apokalipsy 7:9-9 sy ny 7. Mbola iresaka ihany tsika ny paikadin'ny fahavalo amin'izao vaninandro faran'izao sy hoe ahoana ny ahatafavoakanao amin'ny maha-kristiananao. Satria amin'ny maha-kristiananao, amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao dia olona tafavoaka ianao. Matikanao ilaza hoe olona tafavoaka hoe. Zao vaninandro faran'izao zany no ahitanao hoe iza ny tafavoaka e. Ary ianao ilay tafavoaka. Amen. Rehefa mifoha maraina ianao dia ambarao hoe za ilay tafavoaka amin'ity vaninandro faran'ity. Amen. Efesiana 4:7-7, Apokalipsy 3:9-9 sy ny 7. Resantsika aloha hoe inona ilay paikadin'ny fahavalo dia resantsika ilay hoe inona ilay sitrapon'Andriamanitra, inona ilay tokony ataonao. Amen. Efesiana 4:7-7 zao raka ten'Andriamanitra ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Avery fandroany. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Apokalipsy 3:9 sy 7. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevy na ny andevy, dia ampandraisiny maky eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa, mba tsy hisy hahazo hividina hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na nisan'ny anarany. Tapany voalohany amin'ny Efesiana 4:7 raisitsika ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha. Efa elaela izay no bitsehan'ny tompo tampoka io teny io hoe ho zaraina amintsika tsiraray avy. Ary izany koa ny antony andefasana azy amin'ny émissiontsika amin'ny télévision. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa manina no arovana ny loha. Raha voavalinao zay dia fantatrao indray stratégie ny fahavalo manaraka. Resakantsika teo aloha stratégie ny fahavalo ataony izay mangoly ianao. Izany hoe ataony izay ahatonga anao tsy afaka hihetsika. Satria fantatra ny fahavalo fa raha vao mihetsika amin'ny finoana ianao dia resy izy. Inona indray stratégie ny fahavalo manaraka? Stratégie ny fahavalo manaraka indray dia izao lazainy hoe raiso ny famonjena ho fiarovan-doha. Inona zany ny tafian'ny fahavalo amin'izao vaninandro izao? Inona? Loha. Ny tena marina tsy hoe lohanao io fotsiny ny tafiany fa ny fisainana ny tena tafiany amin'izao vaninandro izao. Izao vaninandro faran'izao dia misy fanafiana manokana ao anatin'ny saina. Raha tsorana raha labavy dia izao fanafiana amin'ny antsoina hoe stress. Stress, mba tena kely akaikinao hoe stress hoe. Izao vaninandro faran'izao zany dia manafika mafy ny fahavalo hahatonga anao olona manahy amin'ny zavatra rehetra. Manahy ianao amin'ny ankohonanao, manahy ianao amin'ny zanakao, manahy ianao amin'ny asa fivelomanao, manahy ianao amin'ny arabolanao amin'ny zavatra rehetra. Raha mandinika ianao ny olona rehetra ankehitriny dia mitaraina amina resaka ankohonana sy arabola. Atao ahoana indray ary ty? Atao ahoana indray? Taloha hoe ny filazan'ny olona hoe tadiavina an'io, ny hohanina an'io tadiavina an'io,
fa ny zavatra mitranga fiainan'ny olona kehitriny dia izao no ananio a ao any efa tsika no anomaly lanomaly ny tadiavina androany zany hoe le noanomaly efa natao trosa dia mitady hevitra mba handoavana trosa ary zay ataonao rehetra mandinika ianao ny zavatra farany tena manahirana kehitriny dia zao tsika tso zay atao ny olona zao dia tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe insécurité totale tsika hoe hoana andikana an'izany amin'ny teny gasy tsy manana fiadanana amin'ny lafim-piainana rehetra zay atao rehetra raha hivarotra ianao tsy mandeha ampaonao trosa nefa ianao ny olona tsy mandoa ifindra trano anananany koa mety mbola zavatra hafa hitranga ninina ataonao tsy hitantsony zay atao tsarovy fanafian'ny fahavalo tiany fahavalo ianao hieritra na manana 4 miliary ianao ary ankehitriny na manana 4 million ohatrany tsy amin'ny foana ianao hoe tsy mandinika an'izany misy olona kehitriny hidiram-bolana 15 millions par mois 15 millions par mois no vola mitraminy fa mbola miditra trosa izy nefa raha ianao zao mena 15 millions a ozy ianao agasa kosa pastera mahazo 15 millions zany tonga dia milamina laza aminao a raha vanao andrakehitriny mbola tsy milamina ianao tsy milamina ianao satria nahoana misy fanafian'ny fahavalo manafika manokana amin'ny saina kanasikana vavy amin'izao vaninandro zao a fantatrao ve inona zavatra iainan'ny olona aretina telo zay tena misy amin'izao fotoana zao dokotera milaza aminao ny aretina telo tena mitranga amin'izao fotoana zao ny amin'ny hôpitaly a voalohany indrindra dia l'hypertension artérielle misy tension ny olona filazany sasany hoe tensionnaire ny zavatra faharoa mitranga amin'ny olona kehitriny a dia tsy matory amin'ny alina insomnie ny zavatra fahatelo aretina mahazo ny olona kehitriny dia marary vavony fantatrao hoe inona ny origine ireo anankitelo ireo inona mampitovy ireo anankitelo ireo tension tsy matory a marary vavony ainao ve miloharan'ireo anankitelo ireo ady-saina ary ireo anankitelo ireo a na olona manam-bola na tsy manam-bola samy voany daholo na ny olona manambady na tsy manambady samy voany daholo amin'izao vaninandro zao ary mijery ianao isaky ny ankohonana isaky ny fianakaviana tsy maintsy misy olona au moins farafahakeliny farafaratsiny misy olona ray ao anatin'ny ankohonana voany ray amin'ireo aretiny ireo tsy amainao amin'ny ankohonanao anie zany teneny hoe tsy amainao nay anie zany hoe fa hoana ary zany no mitranga tsy matory ny olona efa atao avo be ny tamboho misy tanana anankiray eto Antananarivo tsara honenana ny anarany fa ny olona ny tsara honenana ny avo ny tambohany minimum 3 mètres dia hoe amantsy ny olona sao dia tsara honenana kosa zany dia hoy izy mantsy anarako pastera fa mantika amin'ny anaram-panana mihitsy anie zavatra mitranga any tsy azo andehanana amin'ny alina ary amin'ny alina tsy maintsy atao avo dia avo ny tamboho fa maninona ary no atao avo ny tamboho misy mangala ainao ve fantatrao ve zao raha vao mahita trano be anankiray ianao trano be le mijoalajoaly reny tena hitanao ingeda be mihitsy le trano dia misy fefy goavana be manodidina anazy tonga dia fefy tamboho goavana be dia raha mandinika ianao a eny amin'ny faratapony a tsy maintsy misy lavarangana fa maninona ary ainao matetika reny olona manana trano ngeda be dia misy lavarangana ery amin'ny tapony ery matetika reny olona manana camion ary inona mitranga aminy amin'ny ray maraina izy a mivoaka tokotany mijery sao dia misy mianka ny camion marina vezana sa tsy marina alasika nabary marina vezana satsia ny zavatra mitranga kehitriny raha lasika nabary ny fanafian'ny fahavalo matompo baiboly miteny hoe tena tano izy ny famonjeny ho fiarovan-doha ny zavatra mila fantatrao dia izao enao efa voavonjy mila fantatra ny tsirara ihany fefa ao anatsika ny famonjeny olona voavonjy isika
ary tsy hoe voavonjy ho any an-danitra ihany zay ny goavana indrindra hoe ho any an-danitra fa zao vanim-potoana zao ka lasika nabavy efa novonjen'andriamanitra ao anatin'izao vanim-potoana zao tsika ao anatin'izao vanim-potoana zao tsika fa tsika tsy mitovy fiainana amin'ny olona rehetra raha mitovy fiainana amin'ny olona rehetra ianao dia aoka ianao maimaira fa misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny zany marea tsara ve ianao tano izy izy tano fahonjena ho fiarovan-doha amin'ny alina ianao tokony matory ny tensionao tokony normal ary vavonao normal amena tena amena mafia ny zavatra ray tokony anana kristianina dia zao ny kristianina tokony anana fitsahagana amin'izao androm-piainana zao ary zany fiadanam-po zany fitsahagana zany ny tokony manavaka azy amin'ny olona rehetra amena ny fahavalo manafika amina resaka stress samihafa fa ianao mbola mitsika satria fantatrao fa ny anao tsy maintsy tsara fiafara amena ao anatin'ny minitra foy no izakako aminao vahaolana hoe inona ny vahaolana amin'izao vanim-potoana zao ataony fahavalo stresseny olona rehetra efa mitondra tomobily eny an-dalana ianao na mandeha tomobily eny an-dalana eny tena hitanao toetran'ny olona mandeha tomobily eo isotro eo ianao dia miklaxon efa androzomana sabotsy dia le olona reny teny inona koa ny andehananao aty dia gaga ianao fa ngamo izy ty tsy arabe fa rehefa mitondra tomobily eny an-dalana ianao eny la hitanao toetran'ny olona rehetra mahita taren'olona zany ianao ka lasika navary mba antoniko aminao firy ny olona eny an-dalana mba hitanao antsika tsika firika e nahita venao androany ary zao ary firy taona tamin'ny olona tao anaty buksiny hitanao antsika ary firy tamin'ny chauffeur ana buksiny hitanao antsika ary fa maninona kay raha mandika ianao izy rehetra ohatra ny tary zany daholo ianao hoe tsy mahita an'izany ny olona ray buksy ohatra miaratary zany tsy tary izy a fa ohatra miaratary zany ohatra maika zany daholo ny olona satria nahoana vanina ny fanafiana ao anatin'ny saina zaho mazava aminao ve ny zavatra tiako atongavana aloha mazava aminao ve na ny zanaka ao anatin'ny ohatranao ary raha vao manomboka tonga saina tena ny folo efatra ambin'ny folo taona iny izy dia manomboka efa mastresseenao momba anazy atao anty izy azy ty tenenina izy arakaraka ny tenenana anazy vao maika izy miripotro ampiataina izy vao maika manahirana kapohana vao maika mitsoka manao figy atao ahoana azy meko anao fanalahidy androany tsy ho karazany olona stress etsony ianao manomboka androany tena menina mafia tsy natao atsika ka lasika nabavy ny stress zao vaninandro zao afaky no stresseny olona rehetra fa tsika tsy stresseny tsika mitsika vavontsika tsy goka tsika amandrak'izay ny AVC zany tsy mahavoatsika sy ny ankonatsika amena tsy atsika zany inona ny vahaolana vonany maka ny baibolinao ianao inona ny tokony atao amin'izao vaninandro zao zao vaninandro zao zany ny stress amin'ny lafitenana rehetra fa inona ny tokony atao Mateo toko fahaenina dimy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo Mateo toko fahaenina andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahany menina ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manay ny amin'ny ainareo fa dia zay hoaninareo na zay hosotronareo na ny amin'ny tenanareo dia zay hotafianareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va ary ny tena noho ny fitafiana tsy njovy ny voronidina fa tsy mba mamafy na mijinjy na mitaona ho any an-tsokotro reny ary narainareo zay any an-danitra mambelona azy moa
tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Ary izy ao aminareo na dia manay azy no mahay manampy ny andro ienany na dia kely monja azy, ary nahoana no manainy amin'ny fitafiny ianareo, dia nio tsara ny faniry voninkazo any an-tsara tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fanany dia Solomona teo voninahiny rehetra azy tsy mba nitafy tahaka ny anankiray tamin'ireny. Ary raha niahitra any an-tsara zay any any anio ka hatsipy ao am-patana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo rikely inaony finono. Dia aza manay ianareo ka manao hoe inona no haninay, inona no sotronay, inona no tafinay. Fizany rehetra zany dia katsahan' zay tirisa fantatra, fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetra zany. Fa katsama aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anapo anareo zany rehetra zany. Ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso anainy azy ampo amin'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Galasika anabavy misy zavatra telo tiako raisina aminao no tenenin' Jesosy eo. Zavatra voalohany dia zao lazainy hoe mihoatra lavitra nohony mihina hony ianao, mihoatra nohony vorona hony ianao zay fanan'Andriamanitra. Manana tombony ianao tonga ato androany, manana tombony ianao voalohany mihoatra nohony vorona hony ianao. Ary tena marina satria ianao dia zanak'Andriamanitra. Amen. Mba teny akeno akaikina hoe zany mihoatra nohony vorona dia mihoatra nohony ahitra. Dia ny zavatra faharoa reny arony karakarain'Andriamanitra. Manina hony reny ka tsy mihoatra noho reny ary ve fikarakaràn'Andriamanitra anao. Amen. Ny zavatra fahatelo, zavatra lazainy dia hoy izy hoe rikely rinona tsara hony. Zany hoe ny probleman'ny olona be fanahina zany dia kely finono. Amin'izao vaninandro ankehitriny zao zany inona ny tena ilainy? Finono. Amen. Mino izy, mino an'Andriamanitra, fa Andriamanitra matsy eno tsara zao zavatra ao. Iketsaka zavatra farany tsotra dia ho tonga saina ianao ke zany ke tena fahamarinana. Galasika anambavy, rehefa mahita voninkazo anankiray ianao, ataontsika hoe mamboly voninkazo anankiray ianao, ny fantaniko aminao, ianao ve mampitombo an'ilay voninkazo? Mahay mampitombo an'ilay voninkazo ve ianao? Fa manina ilay voninkazo amin'ny tompo? Satria mandeha ho azy ilay izy tsy zany. Inona nataonao ilay voninkazo? Manondraka anazy ianao dia karakarainao ilay voninkazo dia avy eo Andriamanitra mampitombo azy, tombo izy ampitomboan'Andriamanitra. Dia raha ohatra ka voninkazo mamory izy dia misy voany no azy, tsisy afaka ataoko mihitsy ahatonga ny voninkazo iny hoe rapitso amin'ny tomboa ka nao hafa mila mihina zay rapitso. Ainao amin'ny fiainantsika kristiana indraindray tsika indraindray ty anao miracle d'accélération hafa kely. Andriamanitra androany mamafy ty vavy ty rapitso aoka hijinja ary hijinja amin'ny camion. Dia hitanao rehefa rapitso ianao tsy mijinja amin'ny camion dia miteniny ianao Andriamanitra fangarinao tsy miafy ka tsy zany hoe nataontsika. Andriamanitra fantatrao fa mila n'le vary amin'ny camion maninona le zavatra nataoko Andriamanitra no ataonao tsy mety mitombo. Dia inona nataonao? Tondranao foana le izy dia tondranao dia jerenao le voninkazo dia kopakopahanao le voninkazo sao dia mba tsy ampy oxygène. Hitanao terenao le izy. Zao zavatra tiako ampianarina anao ka lasika anabavy. Amin'ny fiainana misy zavatra tsy terena. Amen. Raha mandray moty ianao dia moty hoe amin'ny fiainana misy zavatra tsy terena. Misy zavatra amin'ny fiainana tsy anjarako fa anjaran'Andriamanitra. Amen. Ny mikarakara
dia andriamanitra ny tompomarika azy. Amen. Indraindray ametraka rehefa miezaka rehefa tena rehefa tsy matory amin'ny alina rehefa alipandro be rehefa tena misainako andramanandro fantaniko aminao ianao ve efa iza tamintsika nefa nana problema fa nana problema ianao fantaniko aminao arakaraka izay nieritreretanao anazy tena narak'saina momba an'izy ianao mivavy ile izy ary mahagaga nefa tamin'ny fotoana tsy nieritreretina inona ny zavatra ntranga vao azy le izy fa nyfanalidiny fiainana ankalasika ny vavy dia izao ataovy izay tokony ataonao dia velao andriamanitra hanao ny azy ahoana tsara ahoana tsara ataovy izay tokony ataonao dia avelao andriamanitra hanao ny azy fantanina inona ny tokony ataonao voalohany aveko ny fanalidiny fiainana dia izao ataovy izay tokony atao dia avelao andriamanitra hanao ny azy raha manontany anay ianao raha fantatrao ny fomba fisainako ity dia izao efa misy zavatra mitranga dia sady mitsika manao hoe mety foana rehefa fantatra hoe tsisy ninina azoko atao eo fiainana ndraika lasika na vavy misy karazana tranga zay mitranga ny fiainana zay tsisy ninina azonao atao tsony na imenimena amin'ny olona manodidina rehetra ak ianao efa zay misy dia tsisy ninina miovy eo na hitomany be tahakiny eo anaka ianao dia tsisy ninina miovy eo ainao ianaka efa mitranga zay zavatra tahaka izay dia zao fomba fiteny mety foana tsara mitombo dia gaga ny olona mety foana ahoana koa aky kilizaka efa tsy metiko mety foana ahoana ny tsy azo ny olona dia zao za efa nampianarana ny tompo ny anjarako manao izay tokony ataoko dia andriamanitra manao ny azy amen anjarako ny asa fankalasika nabavy eo miasa ataoko tsara ny asako ataoko tsara ny zavatra zay tokony ataonay mivaky eo zao zay zao manana fivarotana akotra ny zavatra ataonay hafa dia ataonay tsara ny entana ataonay ataonay tsara ny fomba fanaovana anazy kakalasika nabavy eo rehefa ozy izy mitompo hoe amin'ity aloha tsy anjaranao ndray pastera mijinjy fanjarany ry olona ray ry dia ina anao ataoko eo aminao dia dia mi olona ve ozy fotsiny eo mety foana amena dia mitondra bavaka an'lay olona rehefa tonga anay ny andro fijinjako na iza faly ampy na iza tsy faly ampy na hitangorona ary ny olona rehetra ho fahavaloko manodidina ao eny ianao kosa rangafa maninana ianao rery mandeha ka satria anjarako le mijinja amena dia hoy indray amin'izay hoe mety foana amena ataovy izay tokony ataonao fa important indrindra dia ianao mila mahalala izay tokony ataonao ny tokony ataonao voalohany dia katsao aloha ny fahanjakana sy ny fahamarinana zao vaninandrozao zany misy zavatra tsy maintsy ataoko aloha inona le tsy maintsy ataoko aloha tsy hoe ataovy zay ataonao dia rehefa vita ny ataonao nitsika me dia zao hoe ataovy aloha zay ataonao dia rehefa aveo mivavaka zany ny olona ankehitriny fa miza fa matika amin'izay katsao aloha dia rehefa aveo ataovy zay ataonao amena ahoana tsara le izy tsy hoe zay tianao aloha fa katsao aloha normala ny olona ka sahirana ankehitriny satria nahoana nin'olona ny anazy aloha fa ny an'andriamanitra ny fanjakany aloha amena manao kandroana ka lasika nabavy aoka ianao anana fomba fiainana hafa tsy mitovy amin'ny olona rehetra aoka ianao anana fiadanana hafa tsy mitovy amin'ny olona rehetra amena ny ianao inona aloha katsakazy aloha ianao tsy stressé amina inona na inona ninina mitrango eo kalma fotsiny amena aza tetetra misy zavatra poka iny sa kalasika nabavy zay mipokana leo mipokana ataonao anany amen zavatra kely misy zavatra kely maneno ao anaty aromaro andriamanitro ino zany kalme anao
avekeno akaikinao fiadanana neo anao e ao ana tsara fiadanana neo anao amin'ny asanao sy ny zavatra ataonao rehetra tsy mandeha ho niana zao Andriamanitra zany efa manao an'izany misy dia ahoana zany ny anao ahoanao iny zany ny anao katsao aloha vaninandro faran'izao tsy mijery avisy havanana raha mijery avisy havanana aretina telo amin'ny andry hypertension tsy mahita tory marary vavony garasika nambavika zavatra kerehetra ty mampitoboka ny foko daholo normalina beka mohatra ka tension vavony tsy matony inona ny fanafody ao an-trano kakaza ao daholo zay pril rehetra captopril zay inona koa pasteka inona koa fanafody vavony pasteka inona mampatony andramana daholo manao ataovy dité verimanitra akefa tsy mety atao valium kefa tsy mety kalasika nabavy eo raha stressé anao na igoka valium filitatra tsy mety io tiako lazay na inana valium comprimé ianao ohatsy milamina sainao tsy mety io tsy marina be zany fa raha mikatsaka an'Andriamanitra ianao aloha dia hoe ianao Andriamanitra ianao dia diaviko voalohany ianao mpamatsy ianao mandama ny zavatra rehetra menao afaka-pitso tahinandray atory Andriamanitra ka miteny ianao kapasitera ianao ny tsy mandalo ny problema nay ka rasika nabavy eo fantaro zao zavatra zao matoa Andriamanitra manisy rahampitso anao raha mbola mifo maraina ianao rahampitso fantaro zao zavatra zao mifo maraina ianao tsy mba ho ampahaoriny tompotrosanao ny antony amoazan'Andriamanitra anao maraina tsy hitaraina koa ny amoazan'Andriamanitra anao maraina matoa Andriamanitra mampifo anao rahampitso maraina dikan'izay mbola ao anatin'ny planany zany ianao dia mbola misy zavatra ho ataony amin'ny fiainanao zany noho izany katsao aloha amen voaketinao mitsika fotsiny isy efa miteny zay lazay ny olona zao fotsiny tandremo sao dia tsy manao ny anjaranao efa tokony asa ianao miasa tsara miasa mafy miasa aingana amen amen fa rehefa tonga ny fotoana toriny vao mahita fandrina ianao dia teny hoe Andriamanitra fandrinako mety tsy lafo be fa za manana torimaso io ny akalasika nambava misy vidina fandrina 47 million fa na manana fandrina 47 million ak ianao ka tsy tonga ny torimaso inona ny vokany tsy matory foana ianao fa na dia matory amina kidory sesika ary ianao rehefa tonga ny torimaso ka lasika nabavy wow fa mifanalahidy katsao aloha amen asa manao ahoana ny ampanakarena anazy ahoana nananako vola mitovy amin'ray ihany ahoana nananako vola mitovy amin'nany ka lasika nabavy eo katsao aloha fanjakany dia ataovy tsara ny asanao dia rehefa mamenao asa hafa ndray Andriamanitra dia ataovy ndray le asa manaraka dia ataovy tsara dia mitoviny eo amin'ny tombony eo ampiaratananao fa aza makakisaina amin'ny problème mahazo tomobily any manina rany tsy mahazo dikan'izay aleonao aloha mandeha tongotra amen mahazo boty any manina rany tsy mahazo ohatrin'iny ry anina nandeha nanao vakansa tary manina zay tsy manao vakansa tary nefa zay mivavaka ka lasika nabavy eo vakansa veny dia diavinao boty veny dia diavinao tomobile veny dia diavinao aloha sa mifanjakany katsao aloha amen manao zao niny pastera ka ianna ane maditra be maditra izy androany maditra ny vadinao androany tokoko hevitra ianao katsao aloha fanjakan'Andriamanitra amen mety tena manao zay tena tsy tokony atao mihitsy izy androany ka lasika nabavaka hitomany ianao miova nga izy miova vezika efa nitomany ianao tsy vao mainka mahita nytarenao bokiboky be vao mainka izy lasa ka tsy marina be zany fa inona ny tokony ataonao katsao aloha amen
manao mikandroany aza manana inona na inona ianao dia lalanao dia efa mizotra amin'ny lalana efa voafaritra izy mihira anankiray zay mizotra amin'ny lalana efa voafaritra eo amena fa hoana ny ahafahako hoe ao anatin'le lalany tolo foana aho ka tsahako alo amena manomboka androany zany voavoaketra anao dia mitsika amena manana olana ianao mitsikifo foana amena raha ao anatin'ny lalany tompo io olanao io tsy asakana anao zany io e tsy magana ve zany raha ao anatin'ny lalany tompo ianao na inona lalany lohanao eo na ranomasina mena ary ny anarany raha lalany tompo tsy maintsy misokatra fa ianao fotsiny mitaraina meloa eo tsy hitako ranomasina menany eo atao hoana pastera selamerany dia maninona raha selamera fa izany nanao ranomasina sy ny tany Andriamanitra dikan'izany raha tiako hisokatra eo raha tiako hisavatra hitranga eo izany tokony katsara Andriamanitra katsao aloha vanina ny faran'izao vanina ny fikatsahana an'Andriamanitra aloha aza manaiky stressé zany zay mahatonga ny baiboly miteny hoe tano ny famonjena ho fiarovan-doha amena ny sainao zany tsy mahalala zavatra akoatra zao tsy mahalala ianao akoatra ny hoe zaho lefa vonjen'Andriamanitra na iza lehako dia misy famonjen'Andriamanitra amin'ny saina amena tsy mahalala biby efa tsy anao zany dia tahaka zany koa tsy mahalala ninninona ianao afa tsy hoe za efa voavonjy dikany voavonjy ho any an-danitra misy problème ao or problème ao alohana tongavanao a dia fantavo fa tonga eto amin'ny olom-boavonjy ianao amena dikan'izay problème ho voavonjy aminao a ninninona ataonao a tsy maintsy voavonjy aminao a satria ny anarako dia efa maritra amin'ny hoe za dia voavonjy katsao